Ny fividianana communal no tokony ho matimatesana sy atao lahara-pahamehana fa tsy tokony roso amin'ny fividianana hafa hoy Andriamatoa Ramiaranjatovo Marika avy amin'ny Madagasikara vaovao na MDF arandritra ny fanehoan-kevitra izay nataony. Ndeo jerentsika ary ny sary. Mbola tsy vonona moa ny sary mirakitra izay fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa Marika Ramiaranjatovo izay fa hoentina manao eto ihany ny momba izay ivadika lafim-baovao hafa kosa isika dia eo amin'ny sehatry ny fitanterana. Tsy makasitraka ny décret interministériel laharana 420 tsipika 20 bara 2024 navoakan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny ministeran'ny indostria mikasika ny fanatsarana ny fitantanan'ny kooperativa eo amin'ny sehatry ny fitaterana ireo kooperativa ny mpitatitra manerana ny nosy. Nisy ny teny midina tamin'ny famolavolana izany izy ireo ary tsy nojerena koa ny tombontsoan'ny mpitatitra. Io jerentsika ary ny fanadidina nentin'ny Ravakarandramanalina eo amin'ny sary ny Mamira Samuel. Tsy mankasitraka ny décret interministériel laharana 14520 par 2015 navoakan'ny ministeran'ny fitaterana sy ny ministeran'ny indostria mikasika ny fanatsarana ny fitantanana ny coopérative eo amin'ny sehatry ny fitaterana ireo coopérative andrenivohitra, ivelan'ny renivohitra, régionaly ary nasionaly araka ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ny mpahalala vaovao androany. Ho azy ireo teny midina ary tsy nakala ny hevitra mitatitra akory ity didim-panjakana ity. Nisy didiky tondrana na arrêté 14520 bara 2015 zay navoaka ministère transport sy ny ministère industrie zay mikitikitiky ny fahefan'ny coopérative hatramin'izay zay tsy hitanay zay naharatsy azy aloha hatramin'izao fa amin'izao fotoan'izao tonga dia teny midina avany fotsiny lay izy raha nanao ny arrêté nanao ny loire zareo nampiantsana hoe inona ny hevitrareo amin'io ataovy ny amandement, nanao ny décret inona ny hevitrareo amin'io ataovy ny amandement, fa ty arrêté ty tonga dia nidina fotsiny avany nanaovanareo tambabe zay ministère anankiroa, ministère amin'ny transport sy ministère ny industrie zany. Dia io tsy mety aminay satria manjary miditra any amin'ny gestion administrative et gestion financière ny reo tutelle anankiroa reo amin'izao fotoan'izao zany. Zay zavatra tsy tokony hidira satria ny coopérative zany dia misy mpikambana ao anatiny areo souveraine ny assemblée générale zay ataon'ireo na inona ny souveraine madidy matapaka ny mpikambana ao anaty coopérative ray ka tsy hitana hoe atao inona le ministère zay ty manjery mitady hitsabaka any amin'ny zavatra tsy andraikiny. Inona no andeha hijerevany manao zany comité d'évaluation zany atao inona zany entina makany amin'ny scission raha ohatra misy famandirana kely ona samy tiamana amin'ny coopérative dia hidiran'zareo, misy raketikely minime ataon'ny mpanjifa dia hidiran'zareo. Izay zavatra zany tsika anakena mihitsy. Ny zoma teo izy ireo nefa nanome fepitona 3 andro ho an'ny fitondram-panjakana hitondrana fanazavana mikasika ity raharaha ity ary nanambara fa vonona ny fampidinika. Io arivo io dia noraisy ny solotena ny ministra fitaterana teto an'isy izy ireo saingy tsy azo natreha amin'ny mpanao gazety zany.